Mampanay lehibe ilay zavatra niseho tany Antsorony Mandidy satria tovolahy vao eritreriny ora ho avin'ny firenena voasarinitra tao amin'ny resaka kidnapping fakana-keriny dia toa hoe nitaky rançon zany ireo mpakan-keriny fa rehefa tsy nahazo an'izay rançon tambom-bola izay izy dia novonoin'izy ireo tamin'ny fomba fihaino abibiana. Ilay tovolahy izay mbola eritreriny no tapahany lohany dia naleviny ny fatiny. Quelque temps après dia hitan'ny olona tany atoerana faritry Pongolava tany Antsorony Mandidy zany ny fatin'ilay tovolahy izay efa tena potika tanteraka. Izay no zavatra resy hita etsy sy eroa amin'ny tambazotra sy ny karazana haino aman-jery isan-karazany. Dia suitin'izay afera izay dia nisy lehilahy izay tompon'antoka voasambitry ny manam-pahefana sur place. Sous parenthèse daholo zany zavatra resahako zany fa hatreto mbola tsy niconfirme ry zareo manam-pahefana ry zareo gendarmerie. Zay no mahatonga hiteny hoe sous parenthèse daholo zany zavatra resantsika izany. Dia rehefa voasambitra ny tompon'antoka tamin'izany affaire miaro abibiana izany dia natonga fietsehan'ny vahoaka tany amin'ny faritra Voatondro Antsorony Mandidy zany nitaky fitsaram-bahoaka ny amin'ny ilay tovolahy izay voatondro ho tompon'antoka voatazony tao amin'ny gendarmerie ny amin'ny hoe maso solon'ny maso nify solon'ny nify meomanay zany tovolahy izany anovanay anazy. Marina reo fa ny fitsaram-bahoaka dia tsy conseillé ary interdit par la loi. Jesosy Kristy ihany koa tadidinareo le efa nisy an'ilay vehivavy tratran'ny jangajanga dia noentin'ny vahoaka jiosy teo anatrehany dia hoe ahoana ny amin'ity vehivavy tratran'ny jangajanga ity miendrika ho toram-bato eo Jesosy Kristy hoe tsy conseillé interdit ny fitsaram-bahoaka satria Jesosy Kristy no nijoro tao anatin'izay. Message ny apitaiko izay tsy nanota taminareo no aoka itoram-bato azy. Ny zavatra ho apitaiko amintsika sy resahako amintsika dia ara-panahy. Za tsy hiditra amin'ilay resaka hoe insécurité, sécurité, tsy voafehan'ny mpitondra, tsy voafehan'ny fanjakana, tsy iresaka an'izay fa ny zavatra ho resahako amintsika dia hoe tsotra be fotsiny hoe mandalo eto amin'ny firenena malagasy, manapaka eto amin'ny firenena malagasy, amin'ny vahoaka malagasy, ny fiarahamonina malagasy ny fanahin'ny fahafatesana. Averiko indray fa manapaka sy mandalo eto amin'ny firenena malagasy ny fanahin'ny fahafatesana. Izany no anton'ireny kidnapping sy accident etsy sy eroa, tsindronantsy en plein air, ny lotapaka, ny halatra voamaso sy ny sisa be da be fandatsahanaina izay miendrika sorona ankolaka na mivantana mihitsy amin'izay endrika contexte hoe mamarina fanahin'olona ho any amin'ny fahafatesana izay. Averiko manapaka eto Madagasikara ny fanahin'ny fahafatesana. Inona no azo ambara selon la Bible? Ny azoko ambarantsika dia hoe io resaka fanahin'ny fahafatesana io dia tany amin'ny Exodus 12 izy io rehefa saika hanapaka tamin'ny fiangonana Israel, firenena Israel Hebreo andevo tao Egypta izy ireo dia rehefa nandalo ny fanahin'ny fahafatesana dia nanao alliance tamin'ny vahoaka Hebreo Andriamanitra Jotoa tamin'ny alalan'ny Mosesy. Dia rehefa tanteraka izay alliance izay tafiombona tamin'ny vahoaka Hebreo Andriamanitra Jotoa Exodus 12 dia nandalo ilay fanahin'ny fahafatesana tsy nanan-kery tamin'ny firenena vahoaka Hebreo fiangonana Israel. Ny message ampitaina amintsika selon la Bible par rapport amin'izay dia hoe mampanahelo fa tena tafasaraka amin'ny Jesosy Kristy ny firenena malagasy. La preuve ny zavatra be da be tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra manapaka amin'ny endriny isan-karazany eto amin'ny firenena dia satria tafasaraka amin'ny Jesosy Kristy ny firenena malagasy, ny vahoaka malagasy, ny fiarahamonina eto Madagasikara tafasaraka amin'ny Jesosy Kristy, tafasaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe tsy ao anaty alliance dia vokany tsy protéger, tsy voaharo amin'ny fanahin'ny fahafatesana ny firenena malagasy, ny fiarahamonina malagasy. Dia izay no anton-javatra mahatonga andreo endrim-pahafatesana be da be manapaka tsy amin'ny antony amin'ny vahoaka malagasy, ny fiarahamonina malagasy hitantsika sy iainantsika io. Mba ahafahantsika zany ho épargné amin'io fiasan'ny fanahin'ny fahafatesana izay mampahory sy manapaka amin'ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy io dia tsy misy afa-tsy ny
fibebahana fiverenantsika amin'Andriamanitra tsy toa, miverina amin'ny aliansa miombona amin'ny raitsotoa Yahweh Elohimtsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mazava ho azy miverina amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra selon la Bible marina sy mahitsy. Zay no mba afatra ampitaiko atsika. Zay manatsofina hoentina miaino aoka izy ahay iaino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Tsy épargné amin'izany na ny olobe eo amin'ny firenena na ny tsiraray izay olon-tsotra ao anatin'izay contexte izay hoe citoyen malagasy. Tahian'Andriamanitra